Mitanaraba tompoko somary iamalefaka kely ny varataza raha amin'ny rampitso vokatr'izay dia tombanana iamaina manerana ny Madagasikara ankoatriny any amin'iny ilany avoana atsinanany nosiny ihany no mety mbola isy rotsakorana kely indraindray noho ny fandalovana rindrindrana ao atsimony Madagasikara ihany koa dia vinavinaina ikorotana indray ny toetry ny andro ankapobeny any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny amin'ny sabotsy ao avy izao idina aloha ny maripana any amin'iny faritra atsimo iny arak'izany etsakinan'izay ihany koa dia azo orana tandrifondrana mety arankotroka indraindray ny amin'ny faritra atsimo andrefana androy ary anosy ny ranomasina moa dia tombanana ahery any amin'iny faritra atsimo sy atsimo andrefana ary nilana voany andrefana Madagasikara iny noho ny alondrano manomboka ny sabotsy ao avy izao ndrivotra ihany koa dia tombanana mafy ao anatin'izay mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso raha jerena amin'ny antsipriany dia andraona mety arahana orana malefaka indraindray ny any amin'ny manodidina ny Sambava Antala Motsiraka Ambatsoa sy Analanjorofo andraona na andraona mitsitokotoko kosa ny tapany avaratra amin'ny faritra Isava ny ilana atsinanany Sofia Alaotra Mangoro amin'ny faritra Atsinanana ny ilana atsinanana amin'ny faritra Nalamanga Vakinankaratra ary Amoromani ny faritra hafa moa dia omaina andro amin'ny akapobeny ary mety mbola hoe tantaratra eny ihany koa ny zavona amin'ny maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny avoatany raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetra hatrany ny orana malefaka any amin'ny manodidina ny Ambatsoa sy Antala andraona na andraona mitsitokotoko kosa ny faritra Isava ny ilana atsinanana Sofia Alaotra Mangoro Analanjorofo ary atsinanana ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ibalika tanteraka mihitsy Ingaby Masoandro raha makasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny efatra hatramin'ny 5 degré zao amin'ny avoatany 7 hatramin'ny 3 degré Motsiraka Atsinanana ary 7 hatramin'ny 2 degré kosa ho an'ny ilany andrefana tafakatra 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny sy Melaky mivinany toetry ny andro amin'ny sabotsy indray ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana noho ny fandalovana rindrindrana ao atsimo Madagasikara dia vinavinaina azo orana tandrifondrana mety arankotroka indraindray ny amin'ny faritra atsimo andrefana Androy ary Anosy omaniko amin'ny akapobeny ny amin'ny faritra Iorombe ny tapany avaratra atsimo andrefana ary manodidina ny faritra Menabe ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola isy ihany ny zavona amin'ny maraina ho an'ny avoatany iray manontolo asaina amin'ny atitany avaratra andrefana Madagasikara ary ny ilany avoany atsinanany Anosy iny avinany maripana indray dia eo amin'ny 4 hatramin'ny 3 degré zao an'ny avoatany manodidina amin'ny 7 hatramin'ny 2 degré Motsiraka Atsinanana ary 7 hatramin'ny 3 degré ho an'ny ilany andrefana 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Melaky tazantsika amin'izao ihany koa fa misy fidinana misongadina amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny mety tafidina eo amin'ny 1 na 2 degré izay maripana ambony indrindra zay any amin'iny tapany atsimo nosy iny zany hoe somary angatsika zany ny andro maloka ihany koa moa noho ny fandalovana io rindrindraona io mivinany toetry ny andro ny alahady ary namaranantsika sahady dia azo orana tandrifondrana ny amin'ny amorontsiraka ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana azo orana tandrifondrana ihany koa ny amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny ao aoriana ny zavona na zavy tamin'ny maraina raha ny maripana kosa indray manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 2 degré ho an'ny avoatany 3 hatramin'ny 3 degré Motsiraka Atsinanana ary 5 hatramin'ny 2 degré ho an'ny ilany andrefana tafakatra 3 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Boeny sy Melaky dia izay indray ny ivinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy mamefy tamanao mampanaraka indray vela matoboka